Alady fatelo amby folo ny volana oktobra taona 2024 amin'ny kafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy nitsidiana ny tokantranonao amin'ity alady riva ity atao anatin'ny fandarana mahery fandarana amezananao ireo vaovao misongadina eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena eto amin'ny fahitalavitra matv hoetsika misatatra amin'ny fandarana toy ny mazatra amin'ity riva ity ny lafin'ny baolina kitra zay manana vaovao mahafinaritra satria dia totosa ny zomatolakandro teo ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra sy ny CFEM na ny association de club élite Madagascar ametrahana ny rafitra pro ligue ho amin'ny fiadinany tompon-daka national sokajy élite. Andro lehibe sy manatantara eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy ny 1 oktobra 2024 totosany zomatolakandro teo tetsy amin'ny Petra Hotel Analakely tokoa mantsy ny fifanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra sy ny CFEM na ny association des clubs de football élite de Madagascar amin'ny fametrahana ny rafitra matianina na ny ligue pro ho an'ny fifanana nasionaly sokajy élite. Efa tao anatin'ny volana maromaro no niketrika ny ametrahana izany rafitra izany eto amin'ny baolina kitra malagasy ireo filohana club goavana eto Madagasikara. Napetraka izy ireo filoha hitarika izany CFEM izany Arnaud Stinkista filohan'ny Fossa Junior FC. Nandritra ity fotoana ity moa nilazan'ny filohan'ny CFEM fa tena ilain'ny baolina kitra malagasy ny fametrahana ny rafitra matianina. Samy azo tombotsoa amin'ny rafitra io avokoa hoy Arnaud Stinkista ny mpisehatra rehetra. Voalohany indrindra amin'izany dia hahita lalao miady sy goavana trano ireo mpankafy manerana ny nosy. Azo fafiny ihany koa ny club ampandray anjara amin'ny alalan'ny toana ataon'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny ligue pro. Ary ny farany fa tsy ny kely indrindra dia azo laza ny FMF amin'ny alalan'ny baolina kitra nasionaly malagasy satria hiakatra ny avy teknikan'ny baolina kitra eto toerana. Ny FMF sy ny CFEM izay hifanohana tanteraka amin'ny fanatotosana ity tetikasa ity ao anatin'ny efataona. Narak'izay dia nitondra fanazavana makasika ny fifaninanana amin'ny ankapobeny Rakotoary Malala Mirado, sekretera jeneraly n'ity rafitra vaovao ity. Tamin'izany no nanambarany fa ekipa goavana 12 eto Madagasikara ahitana ny Fossa Junior FC Boeny, Knapsa Sport Itasy, AS Adema Analamanga, AS Jet Mada Itasy, Jesaya Bonglava, Azanakala FC Matsiatrambony, FCA Ilakaka Urumbe, 3FB Tuliara, Tia Kitra FC Avanetsinana, Club M Analanjorofo, Kosfa Analamanga, ary ny LGK Plus Analamanga mifanitsana manomboka ny 20 oktobra ho avy zao ka hatramin'ny 20 jona ao anatin'ny lalao mandroso sy miverina mandritra ny 20 andro. Ireto sy ekipa valo voalohany dia efa nifaninana tamin'ny division voalohany nasionaly tamin'ny taondasa. Ekipan'ny Tia Kitra FC sy ny Club M kosa dia avoavy niakatra avy any amin'ny division faharoa nasionaly. Nosafidina ameno isa 12 moa ny Kosfa sy ny LGK Plus raha ny fanazavana trano noho ny zavabitany tamin'ny fifananana nasionaly nandritra ny 5 taona ny sesy. Kianja 7 no andray ireo lalao 30 ao anatin'ity pro ligue ity dia ny kianja ny Mamasina, LGK Plus Stadium, complexe sportif Knapsa Votovorona, kianja Maître Kira Tuliara, kianja Rabe Mananjara Mahajanga, ny kianja Nampasambazaha Fianaratsoa, ny kianja municipal ny Tomasina na ny kianja Barikadimy Tomasina. Narak'izay dia nanampy ny fanazavana makasika ny fizotrin'ny fifaninanana sy ny lalàna mifehy izany fifaninanana izany ihany koa izafy ny manga Eli tompon'andraikitry ny fifaninanana eo anivon'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra. Tetsakilan'izay dia nidera ny ezaka nataon'ity voamera manokana ity ny tale teknika nasionaly Nicolas Dupuis anamora ny fitiliana ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena ho hiatrany ity teknisiana ity ny fiakaran'ny letan'ny fifaninanana nasionaly amin'ity fitsanganan'ny ligue pro ity. Toraka izany ihany koa dia tsy nanafina ny hafaliany amin'ny fitsanganan'ny rafitra vaovao ny filohan'ny AS Adema Yves Marius Randriamialsoa satria nivaly ny fanirin'izy ireo tao anatin'ny taona maromaro. Teo am-pahamaranana dia nitsodrano ny fiara-miasan'ny FMF sy ny CFEM ny filohan'ny FMF ary Zakarabekoto Raoul
ity ilarana voalohan'ny baolina kitra malagasy ity izay nilaza fa fotoana ny firosoana sy ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana izao ka tokony tsy hovariana amin'ny fanenjehana fotsiny ho an'ny tombontsoa ambonin'ny baolina kitra malagasy.